Ry fiangonan'Andriamanitra malala isika mpanompon'Andriamanitra rehetra ary avahana kely amin'izany ianareo mianakavy ny mpitandrina ray aman-dreny eto amin'ity fitandremana FJKM Atsimo Mahamasina ity ho aminareo aneny fiadanana ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo izay maniraka ny fiangonana. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay anjarantsika amin'izao andro maningana miavaka eo amin'ny fiainan'ny fitandremana eto Atsimo Mahamasina izao ary indrindra amin'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto dia ny mpitandrina izay mitondra n'ity fitandremana ity sy ny ankohonany dia araka izay efa nivakiana teo ary tandrify indrindra amin'ny fotoana toy izao ny filazantsara araka ny Luka 5 ka ny 2 izay mivaky toy izao izany Luka 5 2 izany vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy Jesosy zany naniraka ireo zany hoe ny mpianatra 12 handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hasitrana ny marary. Izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hasitrana ny marary. Io teny io moa zany ry havana dia lazainy Luka hitantarany ny nataon'i Jesosy Kristy, ny iraka nampanaovan'i Jesosy Kristy anireto mpianatra 12 ireto rehefa nomeny hery sy fahefana zay leo amin'ny 1 mba azony manatanteraka an'izany iraka masina izany. Jesosy Kristy zay efa natao batisa ary nitoroteny dia nanao fanasitranana maro hitatsika zany amin'ireo toko sy andininy eo alohan'ny toko 5 dia misy fanasitranana maro be nataon'i Jesosy Kristy eo, misy famoahana fanahy maloto na demonia eo, misy zavatra isan-karazany mikasika ny fiainan'ny olona zay mangeja azy. Dia eto kosa indray Jesosy Kristy taorinan'izany dia maniraka ny mpianatra mba hanao tahaka azy koa, hitory ny fanjakan'Andriamanitra ary asitrana ny marary. Maninona moa Jesosy Kristy ry havana no nanome an'izany votoatiny na lohahevitry ny iraka nampanaoviny any mpianatra izany. Izany ry havana dia mampiseho an'ilay fitiavan'i Jesosy Kristy, ilay foantra ao amin'i Jesosy Kristy amin'ireto olona ny jiosy indrindra tamin'izany fotoana izany, eny ny jentilisa azy, ny hafa firenena izany, izay tsy nahafantatra ny fisiny zany mpamonjy zany, ny fisiny zany Mesia zany teo aminy, tsy mahafantatra na nanao ambanin-javatra ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka inona moa ny fitiavan'Andriamanitra? Inona moa ny fitiavan'i Jesosy Kristy an'ireto olona ireto? Ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny olona, ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika dia ny hahatonga io fanjakan'Andriamanitra io tsy ho tonga tapoka, amely tapoka ny fiainanao, ny fiainantsika. Endana mitory ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy Kristy, ampiomany ny olona, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka tsy ho tratra ny tampoka izy eo amin'ny fiainany, fa ampiomany izy, zany votoatiny ngezabe amin'ny fampianarana sy toroteny nataon'i Jesosy Kristy, filazana ny fiaviany ny fanjakan'Andriamanitra ary dia andrahana nyreto mpianatra ireto, andrahana ny fiangonana. Fitiavan'Andriamanitra zany ry havana. Mova tsy fitiavan'Andriamanitra anao, mova tsy fitiavan'Andriamanitra atsika ny mbola mahatonga atsika tahaka an'izao. Ianao zay taizana retina io, izazy ianao zay hafahafa io, dia mipetraka soamantsara atao tranon'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra zany, ary matombola maheno toroteny tahaka an'izao isika, matombola maheno ny iraka mpanaovan'i Jesosy Kristy ny mpianatra, ary avozin'i Jesosy Kristy zany antso izany maniraka atsika. Fitiavan'Andriamanitra zany ry havana, mba hahatonga atsika ho vonina handray ny fiaviany ny fanjakan'Andriamanitra, mba hahatonga atsika ho vonina rehefa tonga ilay mpitsara marina amin'izay fotoana izay. Ry havako malalo amin'ny Tompo, Jesosy Kristy tia ny olombelona rehetra.
Jesosy Kristy tia ny olona manontolo, Jesosy Kristy mijery ny olona manontolo, fa tsy apahany ihany amin'ny fiainan'ny olona, tsy apahany ihany amintsika olona na amin'ny tenantsika no jereny, fa isika manontolo. Lay mahay anao, lay mahay izaho aho, ny tena, ny vatana, ny saina, ny fanahy, anankiray tsy afa-misaraka ireo. Ary zany ravana no mahadiso ny fomba fiteny indraindray manao hoe vonjeo ny fanahy. Fa nga ny fanahy ihany no vonjena? Tsy ny fanahy ihany no vonjena, fa ny tena manontolo, lay fahateraham-baovao, lay no avaozin'Andriamanitra, izay no sitrak'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakany, ka mahatonga azy haniraka ireto mpianatra ireto mba hanambara sy hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy isika hoe mba tsy ho tampoka, satria tampoka tokoa, tsy misy mahafantatra na dia ny zanaka azy ny fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lay hoe tampoka dia tsy voahomana zany ianao, tsy voahomana ny olona, tsy voahomana isika, fa misy fotoana izay iomanana. Ary zava-dehibe zany ravana fahasoavan'Andriamanitra ny ananana fotoana tahaka an'izao iarahana mivavaka, ny ananana fotoana tahaka an'izao iarahana mandinika sy miaino ny tenin'Andriamanitra, iarahana mideran'Andriamanitra, miombona amin'ny fankalazana azy, mandreny sitrapony, miondrika eo anatreny no mety tsy fahatanterahana sy ny zavatra tahaka an'izany. Ary manantombo ny fiangonana tahaka nyity fiangonana ity, izay manana ray aman-dreny mpitandrina raikitra, izay mitarika ny fiangonana ao amin'izany, mitarika ny fiangonana ao amin'izany, ahatonga ny fiangonana ho vonona mandrakariva amin'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Irahan' Jesosy Kristy ny mpianatra, irahan' Jesosy Kristy ny fiangonana mba hanambara hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Vaindon-draharahan'ny fiangonana zany ravana, vaindon-draharahan'ny fiangonana izany, kanefa tsy izany ihany, tsy ny fanambarana na fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra ihany, fa lay hahasitrana ny marary. Zay koa ny anankiray, tsy afa-misaraka zany, lay fitoriana, fanambarana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanasitranana ny marary. Ny FJKM moa zany ravana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, isika izany dia manao zava-dehibe ny asa fampaherezana, ny asa fanasitranana izay tanterahan'ny mpiandry. Zava-dehibe zany, ary tokony ho atevenina, tokony hatsaraina sy tohizana hatrany hatrany. Fa tsy izany ihany, fa maro ireo karazana aretina izay misy ety ambany masoandro, izay mitranga ary na ny mino aza dia tafalatsaka amin'izany aretina izany. Le aretina resahany eto tsy ny homamiadana ihany, tsy ny aretina vokatry ny tosidra ihany, tsy ny Covid izay miseho amin'ny endriny isan-karazany zao amin'izao fotoana izao, tsy ireny ihany ilay aretina resahana eto. Fa ao koa ny aretina ara-panahy, ao ny aretina vokatry ny fahotana, ao ny aretina izay mangeja ny olona ka mahatonga azy tsy hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ity filazantsara araka ny liko ity dia misy ny resaka izay nataon'ny Jesosy Kristy tamin'ny levy rehefa niditra tao tokantrano. Levy moa zany Matthieu, le mpamoretra. Raha miteny hoe mpamoretra moa zany dia mitovy amin'ny mpiasan'ny contribution directe amin'izao fotoana izao na ny mpiasan'ny douane. Zany ny mpamoretra amin'izao fotoana izao. Dia rehefa niditra tao tranon'ny levy na i Matthieu i Jesosy Kristy, dia nanondromolotra an' Jesosy Kristy ny olona hoe ina koa ary nidirany io ao, ina koa miara-mihinana amin'ny mpanota, fa tsy mety zany. Dia hoy Jesosy Kristy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Zany hoe marary zany levy, marary an'ity marary am'le mipaosy tsy ara-dalàna, ary misy manao an'izany eto amin'ny firenena, tsy hoe afo aloha fa tsy ny olona rehetra, matoa tahaka zao isika. Dia zay zany lay aretina ihany koa izay mikiky, ary mbola misy amin'izao fotoana izao. Ary zany mbola andrahany Jesosy Kristy indray maka indray ny fiangonana, andrahany anao hitondra fanasitrana, hitondra ny vaovao mahafaly, ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ry havako malalo amin'ny tompo, mila fanasitrana isika rehetra. Eo anatreny dokotera na ny mpitsabo, ny olona dia marary daholo. Rehefa jereny marary daholo ny olona. Raha vao dokotera ny resahanao, marary daholo ny olona. Raha misy polisy na anona
olona mpandika lalàna dolo ny olona eo anatrehan'ny pôlisy na izana ianao tsisy marina ary eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy marina na de ray aza de tahaka an'izany koa marary dôly ary zay mahatonga Jesosy Kristy teny hoe mandehana manaova fanasitranana sitrano ny olona vao ny olona ao anatin'ny aretina ary zay no nahatonga Jesosy Kristy ny teny nandray ho toy ny teny faneva nandray ho toy ny teny faneva lay lioka toko fahaefatra lioka toko fahaefatra mantsy rehefa nanomboka ny asany Jesosy Kristy dia nisokafana ny boky ny orona taratasy dia atao amin'ny boky ny Isaia mpaminany no nandraisany an'izany teny izany lioka toko fahaefatra ny andininy 7:20 sy 7:20 manao hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra hitory-teny somafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay nampahoriana hitory ny taona kasitrahan'ny Jehovah zany ny votoatin'ny filazantsara feno zay nentiny Jesosy Kristy ary izy raha teo moa ny filazantsara velona izy ny filazantsara tena izy dia anyrahany ny mpianatra koa anyrahany ny fiangonana ihany koa tsy anao lay asa fitoriana ihany lay fitoriana ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra ihany fa indrindra ihany koa hanana n'lay foantra ka hitondra fanasitranana eo amin'ny mpiarabelona hahasitrana ny firenena hahasitrana izao tontolo izao ezaka goavana zany ry havana tsy mory zany kanefa amporisihana sy anentanana ny fiangonana ny kristianina tsirairay isam-batan'olona mba hitondra zany anjara brikiny zany eo amin'ny fanasitranana izao tontolo izao fa efa nomen'Andriamanitra hery isika tamin'ny nanomezany ny fanahy masina ny batisa zay tanterahana eo amin'ny fiangonana na ho an'ny ankizy kely io na ho an'ny olo-dehibe io dia mariky ny fandraisantsika ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina nomena hery ary efa nomena hery dia afaka hiasa hanatanteraka ny hirak'Andriamanitra ny hiraka Jesosy Kristy hanatanjaka ny osa hanatanjaka reo zay reraka rehetra reo rehetra zay marary ary zay moa le marary resahany eto reo reraka reo tsy hafa mihetsika itsony voageja voatsindry voantsindry azo lena amin'ny endriny maro samihafa reo mpanindry koa ao anatin'ny reraka nge ny olona mpanindry fa sao tsika mieritreritra hoe ny olona voatsindry ihany ny reraka fa reraka koa ny olona mpanindry satria tsy misy fiadanana reraka zany rehetra zany hitondrana fanasitranana avokoa zany ary nandrahany Jesosy Kristy andreto mpianatra ireto andrahany atsika indray maka indray isika zay mahazo hery amin'ny fanompompivavahana tahaka an'izao dia andeha kosa mba hitory amin'ireo rehetra zay reraka ampanahy ka hanome azy ny toky sy ny fanantenana fa ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny famonjeny ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny fandreseny ka rehefa tonga ilay fanjakan'Andriamanitra dia mifarana eo satria ilay Andriamanitra mpanjaka amin'izay fotoan'izay no ahatanteraka ny fiandrianany na any an-danitra sy ety an-tany ho hita maso hifarana eo amin'izay fotoan'izay ny endriky ny faharatsiana rehetra sy ny fahotany ary tsy ezak'olombelona izany fa asan'Andriamanitra irery ary zay le nambarany Isaia mpaminany teo hoe ary amin'ilay Isaia 5:7 hoe hanoritoro ny hidy vy sy ny varavarana vy sy ny hidy vy zany hoe nizahatra mafy be zany nizahatra tsy aivakiny zany kanefa ny fiavian'i Jesosy Kristy ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra ny fiavian'ilay Andriamanitra mpanjaka amarana ny faharatsiana rehetra ka na inona ezaka ataonao na inona ezaka ataotsika hanafoana ny ratsy tsy asanao izany tsy asantsika izany fa asan'Andriamanitra no mampandresy an'izany rehetra izany ary zany no mahatonga Jesosy Kristy hiteny tamin'ny mpianatra hoe mandehana mitoria ny fanjakan'Andriamanitra ary sitrano ny marary satria olona no avozin'Andriamanitra olona nandray ny fiavozana avy amin'Andriamanitra atao amin'ny fanahy masina olona nateraka indray no hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fotoana tahaka an'izao dia azontsika miomana tokoa azontsika miomana amin'ny finoana sy ny fanantenana amin'ny fiaviany zany Jesosy Kristy hitsara ny velona sy ny maty zany araka ny fanekempinotsika ka atonga atsika hiadana indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hiadana indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra
Ny fiangonana moa ry havana dia mizara fiadanana, mizara ny famonjeny zao tontolo izao avy amin'ny Jesosy Kristy. Zany no asan'ny fiangonana. Ary zany endriky ny fizaran'ny fiangonana ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy zany, zany fizaran'ny fiadanan'i Jesosy Kristy zany, dia tena hiteraka tokoa fiadanana ho an'izay mandray azy. Ary zava-dehibe zany ry havana. Amin'izao fotoana izao moa dia mihitatra, miparitaka, ary tsy hitako aloha izay maharatsy azy, fa mahatsara zavatra zany. Le fomba fitentsika rehefa mifampiaraba dia hoe fiadanana ao aminao, finaritra ianao. Tsika aloha tsy manao ohatran'ny sekta hoe manao na ry tonton etsetra sy anona, fa fiadanana ho anao, finaritra. Ny dikan'izany, ianao izay manonona an'iny dia maniry tokoa ny fiadanana ho amin'ny olona raisinao tanana io, na io olona arabainao io. Ary rehefa tonga aty am-piangonana mantsy dia zany ny fanaon'ny olona. Matetika zany ny fanaony, fa ny raharaha dia izao, rehefa tonga ao am-piangonana, ohatrany tsy mahita fiadanana le olona. Ohatra ny hafahafa le ao am-piangonana, le olona kaiky be resaka, le tseloha ohatr'izao, le anona tsy afaka miheno tsara, inona ny fiadanana ho azoko amin'izany. Dia ny zavatra tenenina zany dia tokony hifanaraka tsara amin'izay atao. Zay zany le izy, satria le kristianina, le fiangonana izay mizara fiadanana dia ho amin'izany tokoa. Ary zany no tiany Jesosy Kristy, zany no sitraky Jesosy Kristy mba hahatonga ny marary ho sitrana, hahatonga le fiadanana tena hiainana tokoa, hiainan'ny olombelona rehetra, ary indrindra isika izay mino, izay natsoina ho amin'ny finoana, isika mpanompon'Andriamanitra izay natsony. Tadio ry havana fa mpanompon'Andriamanitra avokoa isika. Tsy izahay ihany ny mpanompon'Andriamanitra, tsy ny mpitandrina ihany ny mpanompon'Andriamanitra, tsy ny diakonina ihany ny mpanompon'Andriamanitra, fa ianao, isika rehetra, ianao dia mpanompon'Andriamanitra any amin'ny asa izay tanterahanao. Mpivarotranana ianao, mpanompon'Andriamanitra, asa fanomponao an'Andriamanitra io. Dokotera ianao, fanomponao an'Andriamanitra io. Rehefa mety karazana asa, fanompona an'Andriamanitra zany, mampanumpon'Andriamanitra. Ary mahatsiaro an'izany ny olombelona rehetra, dia za tsy manao hoe tsy hisy akory ny olana na hifarana eo ny zavatra manahirana, fa mba miena zany ny zavatra ratsy ety ambonin'ny tany. Ary zany ny mahafiangonana ny fiangonana. Ny fiangonana ilay fanasina sy fahazavana eo anivon'izao tontolo izao dia mijoro mandrakariva hanambara ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Ny mpitandrina Ranay Voarisoa Ranay Vinerivo Tinalsoa mialatsiny, dia mba fantatro kely ihany izy, mba fantatro kely ihany kely fa nareo mahafantatra mihoatra noho za, fa izy dia mpitandrina manana fahasahiana, mijoro amin'ny fahamarina, manambara ny fahamarina. Fa zay fijorono amin'ny fahamarina zay ahitany loza, ary sika mahafantatra an'izany. Hatramin'izao zany resaka hoe fijoroana amin'ny fahamarina zany. Le loza tsy voatery hoe mamelo ny aina, mahatonga fahafatesana, tsy voatery izany. Fa zay le lazainy ary amin'ny epistily voalohany ho an'ny Petera hoe, le vakina tamintsika hoe, ianareo izay manao soa, tsy tian'ny olona. Tsy tian'ny olona satria milaza ny marina. Tsy tian'ny olona satria manapotsipotsitra zavatra tsy mety. Ary ny olona rehefa apotsipotsirinao ny zavatra tsy mety izay ataony, halany ianao. Na any anivon'ny foibe zany, na any anivon'ny synodam-paritany zany, na anivon'ny fitandremana zany, na any amin'ny toeram-piasana zany, amin'inona ianao, dia eritreretiny hoe tsy mety, eritreretiny hoe makahala azy ianao. Dia mampahery ianao paster amin'izany fijoroany zany, satria zava-dehibe ny fahamarinanao amin'i Jesosy Kristy. Indrindra nandritra izay 30 taona izay nitondrana ny fitandremana sy nanao asa am-piangonana tonian'ny sekoladika io moa izy teo aloha, dia zava-dehibe zany. Fa dia itoy ene ny fitahin'Andriamanitra sy ny fitondrany ny fiainan'ny mpanompony. Fa ilay Jesosy Kristy dia maniraka atsika indray, maniraka atsika indray maka indray, mba hizara ny fitiavany amin'ny olombelona rehetra, ka tsy isika ireto irery ihany no handray ny fahasoavan'Andriamanitra, fa ny olombelona rehetra tsy hankanavaka, na izy na izy, na aiza toerana misy azy. Koa dia mandehana torio ny fanjakan'Andriamanitra sy trano ny marary, fa izany no sitrapon'Andriamanitra tia ny ho tanterahantsika, ary mbola ataontsika mandra-piveriny Jesosy Kristy amin'ny voninahiny
eny amin'ny rahony lanitra. Ho azy rery any ny voninahitra ho amintsika fiangonana ny fiatanana. Amen.